satria fotoan-dehibe tokoa ty fotoana ity dia ny nahatsiarovantsika ilay fandresen'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Koa dia miarahaba atsika tsirairay ary miarahaba andreo any an-tokantrano koa izay manaraka an'izao fanompom-pivavahana izao. Koa dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina iaraka amaky ny salamontsika ho fiderahantsika an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, miderahany Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Aoka ny Israely ianao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Aoka ny taranaka Arona anao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Aoka izay matahotra ny Jehova anao hoe mandrakizay ny famindram-pony. Tsara ny miagoka amin'ny Jehova noho ny miagoka amin'ny olona. Tsara ny matoky an'i Jehova noho ny matoky ny mpanapaka. Jehova ny oeriko sy fiderako, rehefa famonjena izy. Ao an-dainy marina feo ny mioby noho ny famonjena. Ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery, ny tanana misandratra. Ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery, tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova. Ataontsika mangataka ny feno mazava anao ny anjara irany. Miara mipetraka isika.
mbola ho fanoizantsika izany hira fiderana izany a dia ndeha hiara hitsangantsika anao ny hira efa voatondro. Saotranao zay tompo ny amin'ity fotoana ity indray izay nahitratrarana izao alahady Paska izao izay atsiarovana indrindra tompo ny fandresenao dia nitsangananao tamin'ny maty ary nandresenao ny fahafatesana ilay fahavalo farany. Misaotra ny amin'ny famindram-ponao tsy talany satria izany famindram-ponao izany mbola matoy izao anay ary izany famindram-ponao izany ihany koa mbola ahafahanay mahatanteraka izao fivoriana masina izao. Ko mangataka ny fanahinao masina ry izay tompo, ameno izao toerana izao, ameno ny fonay tsirairay avy mba afaka andray marina, mba afaka ifantoka marina amin'ny fanatrehana miaraka aminao Jesosy Kristy, satria manakambara aminay ianao androany, manana hafatra lehibe ho anay koa ianao amin'ity anio ity, ka dia mametraka izao fotoana izao ary izay tompo eo ambany fitarian'ny fanahinao masina. Satria marina mandrakariva ny teninao manao hoe raha misy 2 na 3 ianao mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Ka eto anivonay ianao ankehitriny, mahita anay tsirairay avy, mahafantatra ny any am-pona ihany, ko dia zay rehetra ataonay eto tompo dia ho voninahitra ny anaranao ary ho anitra kasitrahana eo anatrehanao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
Amin'ity alahady paska ity dia tonga amintsika indray ny sitrapon'Andriamanitra izay milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mety ho fitahan'ny olona amin'ny teny foana ianareo, fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaka tsy fanarahana, ko aza mety ho mpiombina aminy ianareo. Eo anatrehan'izany sitrapon'Andriamanitra izany, manoloana izany dia andeha itsika hitondra ny tenantsika tsirairay avy, hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, satria tsy misy marina isika na dia iray ara, ary tsy misy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, indreto ny vahoakanao manantona ny servendriananao indray amin'ity andro paska ity. Manantona anao zay Tompo, satria mitondra ny tsy famendrehanay rehetra, mitondra ny tsy fantanterahanay Tompo, satria manoloana izany sitraponao zany dia toa lebika ao anatin'ny teny foana izahay. Ary ny teny foana ireny dia teny mamitaka anay, mitondra anay any amin'ny fahafatesana sy any amin'ny fahaverezana. Soa ihany anefa ianao Jesosy eo. Soa ihany ianao Jesosy nanaiky ho tondra ny otanay rehetra eo amin'ny hazo fijaliana. Soa ihany ianao nanaiky nandatsaka ny rano Tompo, ho fanavotana anay. Koa indreto izahay say manantona anao, mifona, mibebaka eo anatrehanao. Madiovanay indray ianao no lay rano latsaka Tompo, madiovanay amin'ilay rano soa, madio ny fonay sy izay rehetra petipentinota rehetra any anatinay. Satria Andriamanitra tsy mba mitahily fahatezerana ianao, fa izay rehetra manantona anao ka miaiky ny fahotany sy miaiky ny heliny, dia mamindra fo sy miantra ianao. Ary izany indrindra no asahinay reto, miaraka mivavaka, mangataka famelana avy aminao ka miaraka miredina ilay vavaka manao hoe: irainay be famindram-po, mitalao aminao izahay. Mamelana elokay, diovy izay ho afa-pahotana, sasao izay ho afa-keloka, ary avozo ny fanahinay mba ho vonoka anompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Dia raisy ny teny famelan-keloka sy fihavanana izay atolotr'Andriamanitra antsika amin'ity anio ity, iara hitsangantsika. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny, rehefa no hamarininy tamin'ny rano isika, fa raha fonom-bola fahavalo azy isika no nampihavaniny tamin'Andriamanitra, tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavaniny. Amen. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra.
Maria naliavana fa ny liturjitsika androany dia iraisantsika amin'ny FPMA manontolo. Koa dia tonga amin'ny fotoana izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra isika, koa dia mangataka ireo andray anjara amin'izany amin'ny vavaka sy ny vakiteny hiakatra etya eo ampanaovana ny hira voatondro. Sotranao izahay fa nahazo famelan-keloka avy aminao. Zao dia asainao indray Tompo hamaky ny teninao sy hiaino ny hafatra avy aminao. Mangataka amin'ny fanahy masonao amin'ny tsirairay avy aminay, ka izay rehetra manelingelina ny sainay tsy hahafahanay mifantoka amin'izany famakiana teny sy fiainona ny hafatra ao izany dia hiala eo aminay. Dia mangataka aminao sahady Tompo ny fampiarana ny fampianarana sy ny hafatra ho azonay androany amin'ny fiainanay andavanandro. Dia mitenena Tompo fa vonona iainanao izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, hamaky sy hiaino ny teny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 10, manomboka amin'ny 9:7-10 ka hatramin'ny 7:40. Asan'ny apôstôly toko 10, manomboka amin'ny 9:7-10 ka hatramin'ny 7:40. Vakiana amin'ny dikateny iombonana. Amin'ny anaran'ny Tompo. Dia ny teny ipeteraka nanao hoe: azoko tsara ankehitriny fa tsy mba mijery tavan'olona Andriamanitra. Eny, ankasitrahan'Andriamanitra avokoa izay olona manaja azy sy manao ny rariny n'aiza n'aiza firenena misy azy. Fantatrareo ny teny nampitondrain'Andriamanitra ho an'ny vahoaka Israely, hanambarany ny vaovao mahafaly, dia ny fampihavanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompon'ny olona rehetra. Fantatrareo ny zava-nitranga tany Galilea aloha, ary dia nanerana ny Jodea taorian'ny toriana sy taorian'ny toriteny sy ny batisa nataon'ny Jaune. Nandrotsahan'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina i Jesosy avy any Nazareta, ka nitety tany nanao soa
sy nanana sitrana zay rehetra tao ambany fahefan'ny devoly satria nomban'Andriamanitra izy. Izahay dia vavolombelona nahita ny zavatra rehetra nataony manerana ny tanin'ny Jiosy sy ny tao Jerosalema. Io Jesosy io dia nahantony olona tamin'ny hazo fijaliana no namonoany azy. Nefa natsangan'Andriamanitra ho velona tamin'ny andro fahatelo. Naseho an'Andriamanitra miharihary izy. Tsy tamin'ny vahoaka ankapobeny fa taminay vavolombelona efa notendren'Andriamanitra mialoha anambarany Jesosy. Niara-nihinana sy nisotro taminy izahay taorianany nananganan'Andriamanitra azo velona avy any amin'ny maty. Ary nomeny baiko mba hitory amin'ny vahoaka sy ho vavolombelona manambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Samy mijoro vavolombelona momba azy ny mpaminany rehetra ka manambara fa izay rehetra mino azy dia azo famelan-keloka amin'ny anarany. Amen. Toizantsika famakiana tena ao amin'ny Kolosiana toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Natsangana ho velona niaraka tamin'i Kristy ianareo noho izany ka tsao ny zavatra any ambony any amin'izay hitoeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ka ny fiainanareo dia miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. I Kristy ny tena fiainanareo ka raha hatr'izay iseho izy dia hiara-iseho aminy koa ianareo sady iray voninahitra aminy. Amen. Ho faranantsika ny famakinan-teny, izany dia hita amin'ny filazantsara ny soratan'i Marka. Marka toko 4 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Miara-mitsangana isika mpamakina izany. Rehefa tapitra ny andro sabata dia lasy Maria ilay avy any Magdala sy Salome ary Maria reniny Joseta nividy zava-manitra fa nikasa andeha hanositra an Jesosy. Ka ny andro alahady vao maraina be, raha iny posakiny ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy telo vavy ary nifampilaza hoe iza no asaintsika anakotiany vato avy eo amin'ny vavafasana? Kanjo no nitraka izy telo vavy dia tazany ny vato satria goavam-be ary hitany fa efa voakodia. Dia niditra tao am-pasana izy telo vavy ka raiky tahotra nahita tovolahy ny akanjo fotsy nipetraka teo ankavanam-pasana. Fa hoy ilay tovolahy taminy, aoka izay ny tahotra, mitady an Jesosy avy any Nazareta, ilay nombonina tamin'ny haizojaliana ianareo. Efa nitsangana velona izy ka tsy eto intsony. Jereo fa teo ny toerana namaitrahana azy. Fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy amin'ny Petera hoe, mialoha lalana anareo any Galilea hono izy, any no ahitanareo azy araka ny voalazany taminareo. Dia nivoaka ny fasana izy telo vavy ka lasa nandositra ny ala teo fa torakovitra sady talanjona, nefa tsy nilaza na inona tamin'ny olona satria natahotra. Amen. Ny teny isika sy nandray ny famelan-keloka izay natolotr'Andriamanitra antsika dia afaka aneho indray ny finoantsika ho fanavoazantsika ny fanoloran-tenantsika amin'izao andro Paska izao. Koa dia andeha isika hiara-manonina ny fanekem-pinoana apôstôlika. Nitaraitsy tompanao ny lanitra sy ny tany izay tolokimona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virgine nijarana vaky Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika ny alevina mida tany amin'ny fiainatsika sasagna tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any lanitra mipetraka ankavanan'Andriamanitra ray tsy toro avy any eviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiombonan'olo masina
famelany keloko fisanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ataontsika nina voatondro. Kristy tompontsika izay efa nitsangana tamin'ny maty. Amen. Mipetraka amin'ny fiangonana. Natsangana ho velona niaraka tamin'i Kristy ianareo. Izany indray ry havana ny lohahevitra izay tondrantsika ny hafatra ho amin'ity andro Pasika androany ity. Ary rehefa mankalaza an'izany Pasika izany isika, izay fotoana ahatsiarovantsika tokoa sy isaintsainantsika ary ankalazaintsika amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty, dia antsoina koa isika mba isaintsaina ny hevitra io Pasika io. Ho antsika tsirairay avy aloha voalohany indrindrany ary ny heviny ara-panahy fa tsy ny zava-nitranga ara-tantara ihany akory. Raha miverina kely ny aoriana isika ao anatin'ny testamenta taloha, dia mahita fa ny Pasika dia nioro-paka tao amin'ny tantaran'ny vahoakan'i Israely. Rehefa nanafaka azy ireo tamin'ny fanandevozana tany Egipta i Andriamanitra. Eny tokoa raha mijery ny bokin'ny Eksodosy isika ao amin'ny toko 12, dia ho hitanareo ny toromarika izay nomeny Andriamanitra Mose sy Arona ho an'ny Israelita mba hankalazana ny Pasika voalohany, izay manokatra tokoa hoe vanim-potoana vaovao na afaka atao hoe départ à zéro ho azy ireo, satria manomboka eo dia zavatra vaovao miandry azy dia tsy inona izany fa fanavotana avy amin'Andriamanitra. Ity volana ity ozy izy ho voaloham-bolana ho anareo, dia ho voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Izany dia marika hoe manomboka eto dia fiainam-baovao no miandry ny zanak'Israely. Ary amin'io andalan-teny io Andriamanitra dia nandidy ny zanak'Israely hifidy zanak'ondry tsy misy kilema izay hovonoina ary anisy rà eo amin'ny tolam-baravarana sy ny tataom-baravarany tranony, ka io rà ny zanak'ondry io dia ho famantarana fa mitoetra ao tokoa Andriamanitra, ary raha mandalo izy dia tsy hisy loza handringana azy ireo raha mamely ny tany Egipta Andriamanitra. Ny teny hoe Pasika izay adika eto hoe mandalo dia avy amin'ny teny hebreo hoe Pesa, izay mbola ampiasain'ny jiosy ankehitriny hankalazana izany andro fanavotana izany. Ary amin'io alina Pasika io no hamonoan'ny tompo ny lamatoan'ny Egipta rehetra,
ary ireo izay nankato ny toromarika kosa sy nametraka ny rato eo ambaravarana dia ho voavitra avokoa. Izany marika ny fanafahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tao Egipta, ary io ny fiatombon'ny zavatra rehetra ary farany loza folo izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo. Ankehitriny kosa io Pasika io dia manana hevitra hafa indray ho antsika rehetra izao, satria fotoana tokoa izy io ahatsiarovantsika ny sorona faratapo nataon'i Jesosy Kristy ho antsika, ho fitiavana antsika, mba hahafahantsika indray mioro-paka amin'Andriamanitra. Ny fitsanganan'i Jesosy tamaty no heviny finoantsika, ary io fisehoan-javatra io no nanova tanteraka ny fiainan'ny olombelona ankehitriny raha narovana isika no avodana tamin'ny ota rehetra izay vitantsika. Ary fanamarinana antsika io izay manambara tokoa hoe tsangan'i Kristy izay maty Pasika ho antsika. Fa inona raha izany ny dikan'izany hoe natsangana ho velona niaraka tamin'i Kristy izany isika? Amin'ny mampanaradia antsika an Jesosy Kristy dia tsy tokony hoe mpanara-maso fotsiny isika fa tena mamonjy manao anatin'io hoe asa famonjena io, mpandray anjara amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Ary amalina izany dia andinika ny fomba ahafahan'ny fitsanganana aloha isika hoe inona ny dikan'io ary ahoana no fanovan'Andriamanitra fifandraisantsika amin'ny voalohany indrindrany sy fifandraisana amin'izao tontolo izao. Natsangana ho velona niaraka tamin'i Kristy ianareo. Ny fitsanganana maty miaraka amin'ny Kristy riavana dia midika hoe mifandray amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin'ny maty isika ankehitriny. Hoy ny tapany voalohany eo amin'ny dininy voalohany eo amin'ny Kolosiana 3 izay novakitsika teo hoe natsangana ho velona niaraka tamin'i Kristy ianareo. Midika izany hoe tafaray ara-panahy amin'i Jesosy isika amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany amin'ny maty. Ary raha niara-nitsangana tamin'i Kristy isika dia manana toetra vaovao ao aminy araka ny voasoratra ao amin'ny Korintiana 2:5-7 manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Afaka amin'ny herin'ota isika ary voarantso hiaina fiainana novain'ny fanahiny. No amafisin'ny Paoly ihany koa fa niara-nitsangana tamin'i Kristy mpino izany hoe miombona amin'ny fandreseny ny fahafatesana sy ny ota. Rehefa maty miaraka amin'ny Kristy isika dia miara-mitsangana aminy, izay midika fa rehefa maty teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy mba hanonitra amin'ny fahotantsika dia niara-maty taminy koa isika amin'ny fahotantsika taloha. Ary toy izany koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia nitsangana tamin'ny maty ho amin'ny fiainam-baovao aminy koa isika. Ohatran'ireny hoe manasa lamba ihany io, ngamba isika tsy hanao lamba izay maloto, fa ny lamba maloto dia alefa sasana mba hadio. Ka tahaka an'izany ihany koa isika, ilay lotoloto tao anatintsika tao dia no dioviny ran'i Jesosy Kristy mba ho tonga olom-baovao isika rehetra ankehitriny. Amin'ny fitsanganana maty miaraka amin'ny Kristy dia mioro-paka ao amin'ny ankehitriny ny identité antsika tsirairay avy ireo. Araka ny nosoratan'i Paoly ao amin'ny Romanina 9:5 manao hoe fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Efa maty amin'ny ota isika ary natsangana ho amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny ankehitriny, voamarika ny fahamarinana, ny fahamasinana ary ny fitiavana, ary tanteraka amin'ny alalan'ny hery ny fitsangana amin'ny maty izany. Ary io fitsanganana amin'ny maty io no fandresena farany amin'ny fahafatesana sy ny fahotana. Amin'ny fitsanganana amin'ny maty miaraka aminy dia mizary izany fandresena izany miaraka amin'ny tompo isika ankehitriny. Tsy andevon'ny ota intsony, tsy andevon'ny fahafatesana intsony, fa manana fahefana, anana fiainana mpandresy ao amin'ny Kristy, sady manantena ny fiainana mandrakizay. Fa fantatsika fa nytoentsika taloha dia niaraka nombona taminy animbana ny tenan'ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony, fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota, ary raha ny miara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Romanina 4:5-9.
ary tsy miafary eo anefa ny andalana ny tenin'ny Paoly fa nanao izy hoe noho izany ka tsy saony zavatra any ambony any amin'izay toerany Kristy eo ankavanan'Andriamanitra saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Ny apôstôly dia mampirisika antsika rehetra ankehitriny hanova ny fomba fijerintsika sy ny lara-pameno ary fantoka amin'ny zavatra misy any an-danitra fa tsy ny zavatra eto ambonin'ny tany satria mifandray amin'ny Kristy izy any an-danitra ny fiainantsika ankehitriny. Ny fitsanganana amin'ny maty miaraka amin'ny Kristy dia maneho fiainana ara-panahy vaovao any mpino, fiainana izay tokony hitodika amin'ny lanitra fa tsy ny zavatra eto ny tany akory sy ny soatoavina eto akory, ary tafiditra anatin'izany fomba fijerintsika tsirairay avy mba tena hoe ho tahaka ny Kristy avokoa isika rehetra. Ary ambony zavatra rehetra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia manokatra varavarana famonjena ho an'ny olona rehetra tsy ankanavana, tsy manavakavaka ny tompo ry havana, tsy mijery tavan'olona izy, tsy mba ankasitran'Andriamanitra avokoa izay olona manaja azy sy manao ny rariny n'aiza firenena misy azy. Andriamanitra dia tsy hatsika tsirairay avy fa ninona hotantsika, ninona zavatra vitantsika dia mandray antsika am-pelantanana izy, mandray antsika am-pitiavana izy satria tiany isika ary tiany hiverina amin'ny indray ankehitriny. Faharoany, araka ny lazaiko tany am-piandohana fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia fiatraikany lalina sy fiofanana eo amin'ny fifandraisantsika aminy ny voalohany indrindrany fa ny fifandraisantsika amin'ny manodidina antsika ihany koa. Talohan'ny hitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona noho ny ota. Izany fisarahana izany dia vokatry ny tsy fahankatoavin'ny olona anankiray tao amin'ny Saedena dia tsy izy izany fa Adama, ary noho ny anankiray ihany koa dia voavitra avokoa isika olombelona rehetra. Lasa andevin'ny ota sy fahafatesana ny olona noho ny anankiray ka tsy afaka nanantona akaiky kokoa an'Andriamanitra noho ny toetra amin'ny mpanota, kanefa tamin'ny alalan'ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia nanokatra lalana ho amin'ny fampihavana teo amin'Andriamanitra ny tompo. Koa tahaka ny nahatongava ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray, no nahatongava ny fanamariana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamariana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, no hanaovana ny maro marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Romana 5:7-10. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sady nanome antsika fanompoana fampihavanana dia izao. Andriamanitra ao amin'ny Kristy nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Fahafantesan'i Jesosy teo amin'ny asfijaliana ry havana dia nitondra fanavotana ho antsika, sorona nanome fahafampo sy fahamarinana an'Andriamanitra. Mavesatra nge io hoe fananaiky ampitiavana izy amonjy azy ianao. Ny fitsanganany tamin'ny maty dia mampiseho ny fandresen'ny ota sy ny fahafatesany, ary amin'ny fanekenan'i Jesosy ho mpamonjy sy ho tompontsika dia mihavana amin'Andriamanitra indray isika androany. Voadio amin'ny fahotantsika isika ary tafaverina amin'ny fifandraisana akaiky aminy. Asaina isika rehetra ankehitriny hanantona an'Andriamanitra ampatokiana amin'ny fahafantarana fa ekena sy tiana tanteraka amin'ny Kristy isika, niza isika, n'aiza fiavintsika, tiany isika ary voaray ao aminy. Ny fitsanganany amin'ny maty koa dia mitarika antsika hanova ny fifaneraserantsika amin'izao tontolo izao, antsony isika mba hiaina araka ny fampianaran'i Kristy izay mampirisika antsika ho tiany namantsika, hanao ny rariny ary hanome fiadanana sy fampihavanana. Nampianatra Jesosy fa ny didy lehibe indrindra dia ny ho tia an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika rehetra, amin'ny herintsika rehetra, ary tiany namantsika tahaka ny tenantsika. Koa dia miantso antsika izy mba ahay ity ireo manodidina antsika amin'ny fitiavana tsy misy fepetra sy ahay alala-tanana, na namantsika akaiky io, na fahavalontsika io, na olona nandratra antsika io, na olona nanasoa antsika, na olona akaiky antsika io, na olona lavitra antsika. Miaro mafy ny rariny sy nintsiny koa i Jesosy
nanolotra amin'ny fahampahoriana sy ny tsirariny tamin'ny androny izy. Ary ny antso amin'ny mpianany hanao toy izany koa izy, ary tahaka ny mpianany dia antsoina koa isika mba hiasa ho amin'ny rary ny ara sosialy, hiaro ny ampahoriana, hiady amin'ny tsy fitoviana. Ary antsoina hoe andriana ny fiadanany Jesosy, ary nampianatra ny mpianany mpampiavana noho izany dia tsy maintsy mampiroborobo ny fampihavanana koa isika ankehitriny raha misy ny fisaratsarana eo amin'ny fifandraisantsika manokana ary solotena ny fampihavanana eo amin'izao tontolo izao voamarika ny fifandirana sy ny fitsarana isika rehetra izao. Ho famaranana ary ireo vakiteny izay novakitsika ry teo dia mampatsiahy antsika mihitsy ny hoe ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia tsy zavatra hoe ara-tantara fotsiny io, fa tena misy fiantraikany lalina amin'ny fiainantsika rehetra ankehitriny. Amin'ny mahampino antsika dia tafaray amin'ny Kristy isika amin'ny fahafatesany sy ny fitsanganana. Nofantsihina niaraka tamin'ny hazo fijaliana isika, nefa niara-nitsangana tamin'ny mba handeha amin'ny fiainam-baovao. Inona ary ny dikany hoe miaina amin'ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty? Midika izany ry havana fa afaka amin'ny herin'ny ota sy ny fahafatesana isika. Midika izany fa mitafy toetra vaovao amin'ny Kristy isika. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany isika rehetra izao ao amin'ny Kristy Jesosy. Midika izany fa feno fanantenana tsy azo itovirana isika, satria fantatsika fa na dia eo azy ny fahoriana sy ny ady miandry antsika ao amin'ny fiainantsika iray manontolo dia manana fampanantenana fiainana mandrakizay ao amin'ny Kristy isika. Midika ihany koa izany fa miova amin'ny fiainantsika ankehitriny navaozin'Andriamanitra tamin'ny heriny, ary tsy andevy ota sy ny fahafatesana intsony isika fa afaka ao amin'ny Kristy. Efa mioro-paka ao aminy izao no maha-izy antsika, ary fandray amin'ny fandresen'ny fahafatesany ny anjarantsika. Amin'ny mampanaradia antsika antsy dia antsoina isika rehetra hiaina ao amin'ny fahazavan'ny fitsanganan'ny maty, andeha amin'ny fiainam-baovao ao aminy, anaiky ny sitrapony ary tory ny filazantsarany ampasahiana sy ampitiavana. Mba tena hoe hikatsaka ny zavatra any ambony any koa isika izay toeran'i Kristy, fa andeha amin'ny fahavahana sy fandresena izay atolotry ny fitsanganana maty ho antsika, ka mahavoy ny momba antsika taloha ary manaiky ho havaozina indray ankehitriny amin'ny herin'ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra irery ary ny voninahitra, raiso ny fitahiana. Ny tompo ny ampahery anareo amin'ny fiarahanareo miaradia aminy, ary ho aminareo rehetra ny fahasoavany sy ny fiadanany ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Petraka amin'ny fiangonana.
amin'nytean'io ity tsika riavana dia andray ireo ray aman-dreny izay manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa. Koa dia ataontsika ny hira izay efa voatondro dia mangataka ireo ray aman-dreny androso ety. Izay tia tany koa mandehanana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra ka ataovy batisa ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady ampianarina hitandrina ny zavatra rehetra nandidiko anareo ary indro ao miaraka aminareo isan'andro mandra-pahatonga ny fiafarany izao tontolo izao. Manarika antsika Jesosy Kristy fa izy no miantoka sy mahatanteraka izao fanaovam-batisa nanafarany antsika izao, aoka mbola hoenontsika ny teny soratra masina izay manazava izao fanaovam-batisa izao. Ialao ny toe-dratsy ary aoka anareo samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho voavela heloka dia andray ny fanahy masina fanomezan'Andriamanitra. Fa ny fanomezana nampanantenan'Andriamanitra dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'ireo rehetra avy lavitra any na iza tsy ny tompo Andriamanitra anatona azy. No ny finoana manko dia zanak'Andriamanitra avokoa ianareo satria tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Eny, ianareo rehetra izay natao batisa mba ho tafaray amin'ny Kristy Jesosy dia eniky ny fiainan'i Kristy. Koa tsy misy intsony ny hoe jiosy na hafa firenena, tsy misy intsony ny hoe mpanompo sy na tsy mpanompo, tsy misy intsony ny hoe lehilahy na vehivavy, fa olona iray ihany ianareo rehetra no ianareo tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Hoy koa Jesosy tamin'i Nikodemosy, lazaiko marina dia marina aminao fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy hafa mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko marina dia marina aminao fa raha tsy ateraka ny rano sy ny fanahy masina ny olona dia tsy hafa miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ateraky ny olombelona dia olombelona, ary izay ateraky ny fanahy masina kosa dia fanahy. Fanekena ataon'ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka. Noho izany ray aman-dreny niteraka sy mpiantoka ny zaza. Misy fanekena ataonareo entanatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Moa manaiky an'olatra ety zaza ity ho an'Andriamanitra ray antsika va ianareo? Manaiky nijorona amin'ny teny na amin'ny asa mba ho mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra ahatonga anareo fianarana ho an'ity zaza ity amin'ny androm-piainana rehetra va ianareo? Manaiky va ianareo ny anatanterahany fiangonana n'ity zaza ity ny fitaizana kristianina araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe ny raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy hanekeny an' Jesosy tompo mba ahazahoany hery andavany an'ny satana rehetra? Ekenareo va nivavaka ho azy ireo sy hampianatra azy hivavaka sady hampiditra azy ho mpianatra sekolalahady rehefa afaka naraka izany izy? Anao izay azonareo atao ve ianareo hitari-dalana azy mandra-piavy ny andro andraisany ho tenany ny fanekena nataony tamin'izao nanaova-batisa azy izao? Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo matoky azy hanampy anareo tokoa amin'ny andraikitrareo izy ampanao ny fahasoavako ny tompo fa ny heriko tanterahako amin'ny fahalemena.
isika fiangonana ihany koa dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra izay raisintsika eto koa hitsangana isika hiaraka hivavaka ary tsy hipetraka raha tsy efa vita izao fanaovam-batisa izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay ianao ary zanakao izahay, mahatsiaro ny fanenkena nataonao momba ny batisa izahay, tanteraka noho ny rasoan'i Kristy izahay ankehitriny. Ampitoera amin'ity zaza ity Andriamanitra ny fahasoavanao, ampikambanao ny vahoakanao amin'ny alalan'ny fanainao masina izy, manaraka sy mankatombaiko ny zanakao izahay, sady mahatoky ny teny fampanantenana nataony, koa mivavaka aminao ray io, ary tsy ny fanahinao masina, mpanazava ny fiainana. Aoka ny rano anaovana izao batisa izao ho ampiasainao, anehoana ny fifitiananao. Raisao amin'ny fanekenao mandrakizay behavina ho arendamora, izay atao batisa ankehitriny, ka hitafy an'i Kristy mandalo ny fahafatesana, makamamy ny fiainana izy, ary ho tonga olom-baovao. Izany Andriamanitra ny vavaka sandratray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ry Ray aman-dreny niteraka sy ny mpitaizany zaza, ny batisa dia marika ivelany manambara ny fitiavan'Andriamanitra, sady manamarika koa ny fidiran'ity zaza ity ao anatin'ny fiombonana kristianina, tsaroa fa manana ny toerana sahaza azy izy mandrakariva ato amin'ity fiangonana ity. Ho antsika fiangonana koa, aoka isika atsiaro fa samy toetra sy miaina ny fahasoavan'ny Tompo isika, mifankatia sy mifampahery isika noho ny batisa. Aoka ho raisintsika ao anatin'ny fiombonantsika feno fifankatiavana ity zaza ity, ary aoka isika samy hivavaka mba hahatonga ity zaza ity hitombo amin'ny fahafenona ny fahalalana an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, amin'ny alalan'izao batisa izao ary amin'ny alalan'ny fanainao masina, aoka ho ataonao vavolombelona mahatoky ny filazantsaranao ity zaza ity, hamasino izy Tompo amin'ny androm-piainany rehetra, ary tario lalana mandra-pahatonga ny amin'ny fanjakanao. Ampio reto ray aman-dreny sy ny fianakaviany Andriamanitra mba ohatra tsara ilain'ity zaza ity tahaka ny finoany. Tehirizo amin'ny fitiavanao ny olona tsirairay ato amin'ity fianakaviany ity, Tompo, ary aoka ho avaozinao anatinay koa ny fahasoavanao tamin'ny nanaovanao anay batisa noho ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Amen. Tompo, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso anao tamin'ny anaranao aho, ay anao. Koa mandehana ny fifalian'ny tomponareo, ary tezao ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika. Amen. Azo mipetraka ianareo. Dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika isika. Miarabanareo ry havana ao amin'ny Tompo. Araka ny fantatritsika dia tsy eto an-toerana fa ny an-tanindrazana ny mpitandrina mamita ny adidy eo amin'ny fianakaviana, ka dia nandefa taratasy fiarabana Paska ho an'ny fiangonana ka ho vakiako etona. Fa voavono Kristy
ka dia aoka isika hanao andro firavoravona amin'ny fahadiovanpo sy ny fahamarinana araka ny kortianina faharotoko fahadimy andin'ny fahafito tapany by sy fahavalo. Faly miarabantsika rehetra atao amin'ny FPMA Toulouse na tratran'ny Pasika 2024. Ny fandresen'i Kristy tamin'ny Pasika ny ampahery antsika ahafana miatrika ampahatokiana ny fanamby rehetra eo anoloantsika ka alavorarian'ny isam-batan'olona, ny isam-pianakaviana ary ny fiaingona manontolo ny andraikitra rehetra apetraky ny tompo. Na dia tsy tafaraka aminareo aza tamin'ity taona ity no ny adidy ara-pianakaviana dia miray fo aminareo sy mimpankalazana sy fideranan'ny tompo aminareo dia mbola manantitra ny fisaorany eram-po anareo tamin'ny fanohanana sy fampaherezanareo manoroka anareo ampitiavana ny mpitandrina Elize Andriamiandra. Dia manohy ny fiarabana Pasika antsika rehetra ry havana ary amin'ny anaran'ny komite ny fiangonana dia miarahaba ny rehetra ny fiangonana zany natratra izao Pasika 2024 izao. Ry havana ho Jesosy amintsika satria velonao dia velona koa ianareo araka ny Jaona 5:20 andeha ry havana tena iainana zany fahavelomana izany araka ny efa afatra voaraintsika teo amin'ny toriteny tena iainantsika fiangonana izany fahavelomana izany fa tsy ataontsika fahazarana fotsiny ary mila fiorenana tsara ao amin'ny tompo ny ahafahantsika miazona izany fahavelomana izany ary dia izany mbola anampiny fiangonana antsika fandaminana maro eto anivon'ny fiangonana ka aza mafoy ny fotoam-bavaka izay apetraka amintsika reny fotoam-pivavahana ny fotoam-bavaka ny fianarana soratra masina ny fiofanana maro isan-karazany fanim-pianarana ara-tsoratra masina dia apetraky ny fiangonana ireny ahafahantsika miorina tsara ao amin'ny tompo ka tena iainantsika ilay fahavelomana ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny faharoa dia mila mijoro vavolombelona koa isika amin'ny hafa fa efa naharay izany fahaveloman'ny tompo izany. Maro ry havana ny mbola tsy mahafantatra an'izany ary dia anjarantsika no mizara ireny amin'ny hafa. Ny fandraisantsika anjara amin'ny asan'ny fiangonana izay apetraka dia efa anisany fandraisana anjara amin'izany fijoroana vavolombelona izany ka mahereza miasa isika. Miditra kion-dalana vaovao ny fiangonana amin'izao fotoana izao satria dia tapaka tamin'ny ankatoka tamin'ny alahady heriny teo fa afindra ny fotoam-pivavahana afindra eto amin'ny Salin ny tolakandro zany ny alahady tsotra ary atao amin'ny 3 ora sasany izany dia noraisina satria mba ahafahantsika manaraka ny fepetra amin'ny isa izay voafetra ao amin'ny Vieux Temple. Marina moa fa efa mihoatra ny 200 foana isika rehefa amin'ny Vieux Temple ka mba ahafahantsika manaraka ny lalàna izay efa nisoniavana niaraka tamin'ny tompontrano dia nankatoavin'ny mpandray fa afindra eto amin'ny Temple du Salin isaky ny tolakandro zany ny fotoam-pivavahana ny alahady tsotra ihany koa ka dia manentana antsika tsy hiova ny fiatanam-pontsika. Ny fitiavantsika ny tompo dia miboiboika mandrakariva ary inona fa hitombo mandrakariva ny ora sy ny fotoana miova fa ny disposition ny fotsika anompo ny tompo dia tsy tokony hiova mihitsy ry havana ka dia manantena antsika ary hiombona mandrakariva amin'izany fotoam-pivavahana izany. Ary farany ary manomboka amin'ny 20 avril zany no mandiketo amin'ny Salin isika ny alahady tsotra. Dia farany amin'ny herin'ny andio dia misy ny fifanakalozana pilipitra eto anivon'ny tapo Antsinandrefana ka dia ny pasteur sabotsy sy ny alahady 7 avril ka dia manantena sady ny fiombonantsika ao anatin'izany mba tsy isika hovangina indray no tsy ho tonga fa isy fampianarana izay tenenina amin'ny filazandrarary avy eo misy fampianarana hoentina dia raharotana ihany koa ireny satria manana ny afatra avy amin'ny tompo ireny mpanompony ireny hoentina ho antsika ary misy fampianarana mahasoa dia raisintsika amin'ny mpifaliana izany. Tena sady ny fandraisantsika ny vahiny amin'ny feno fitiavana dia manaova Pasika sambatra tompoko.
Ny mpitandrina sy ny komity dia faly miara-batsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny vaovao azo ambara amintsika anio, vaovao nasionaly, fiarabana Pasika. Nahazo hafatra pastoraly Pasika avy any amin'ny birao foibe sy taratasy fiarabana Pasika avy amin'ny tily nasionaly sy ny SVKI isika. Vaovao faritany, fiarabana Pasika. Nahazo taratasy fiarabana Pasika isika avy amin'ny filoha sy ny mpitandrina mpandritra ny fahatsanina. Fiantsona Zaikabe Fantsanina sy jobily fisotrononono ny mpitandrina mpandrindra ny fahatsanina. Ny Zaikabe dia ho tanterahany any Asabotsy 13 sy ny Alahady 14 aprily any Bordeaux. Mandritra ny fanampom-pivavahana famaranana ny Zaikabe dia izy fotoana atokantsika isaorana ny mpitandrina mpandrindra Charles Rakodinamanana mianakavy izay andeha sotro ronono afaka volana vitsy. Ho fanamariana sy fandraisantsika anjara amin'izany dia izy valopo zaraina amin'ny heriny. Ny lohahevitry ny Zaikabe dia arak'izay eto amin'ny Romanina 10:1 manao hoe: ka mba iray foy ianareo hiara-manome voninahitra n'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny lohahevitra ny Jobily dia arak'izay eto amin'ny Koretiana 1:10 fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavana ty amiko. Toy izao ny fandaminana ho an'ny sarandasy izay azo alohantsika tsikelikely, 80 € ho an'ny olon-dehibe, 60 € ho an'ny zaza latsaky ny 12 taona, ary 20 € ho an'izay mikasa ny sakafo ny alahady atoandro fotsiny. Ny saram-pitaterana kosa dia 17,50 € isan'olona. Ny fiangana dia ny Asabotsy amin'ny 9 maraina eny amin'ny parking métro Rongueuil, ary ny fiverenana dia ny Alahady amin'ny 2 sasany tolakandro. Ny fisoratana anarana dia mifarana androany sasakalina. Afaka manatona ny diakona eny ambaravarana isika rehefa mirava ny fanampom-pivavahana anio, na ihany koa afaka mameno ny formulaire en ligne amin'ny alalan'ny QR code izay isatsika etra mitsolatra manjelatra. Marina moa fa mbola misy toerana misy 13 izay azontsika fandriana. Izay ny soatra anarana kanefa mbola tsy nahazo confirmation tamin'ny alalan'ny Simeso dia mba manatona ahy azafady. Marina fa mikatona ny fiangonana amin'ny Alahady 14 aprily io fa miombona amin'ny Zaikabe isika rehetra. Vaovao eto amin'ny tafo, rakim-pisaorana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao anay. No amarin'Andriamanitra taminay ny teniny fa ny zanany sy ny asan-tanany dia didiny irery. Nomeny taranaka na mpitombony taona. Izy ilay tsy toa no isaorana sy ankalasana. Fianakaviana anankiray manolotra rakim-pisaorana 150 €, 50 € ho an'ny vinatra ny fiangonana, 50 € ho an'ny atokopira feon'ny mazava, ary 50 € ho an'ny sampana tily. Fampianarana, araka ny tenin'ny filoha teo, dia izy fampianarana entin'ny pasteur Nalason Raoel Manana, ny Asabotsy 9 aprily amin'ny 10 tolakandro any amin'ny Vieux Temple. Ny lohahevitra dia arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:17. Ny fifampiankinan'ny fiorenan'ny fiangonana ara-tsoratra masina sy ny fitombony. Koa manasantsika fiangonana rehetra notriny izany mba ho fampitomboana ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra. Sampana STK. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Romains chapitre 14, verset 7. Lors du prochain vendredi des jeûnes, la STK vous invite à méditer autour de la question « Pour qui vis-tu ?», qui aura lieu le vendredi 5 avril à 19h30 au Vieux Temple. Au programme, louanges, témoignages, partage, prières et un goûter à partager à la fin. Ce moment est ouvert à toute l'Église, alors nous vous attendrons nombreux pour ce temps d'édification fraternelle. Soyez bénis et à très vite. Sampana Feon Mazav. La chorale Feon Mazav vous rappelle que vous pouvez récupérer vos commandes des empanadas à la fin du culte dans la salle de derrière. Pour information, nous vendons aussi des empanadas à l'unité et disponibles au stand. Nous vous remercions pour votre participation et nous vous souhaitons une bonne dégustation. Soyez bénis. Vovovolo avy amin'ny sampana endripeo, ho tanterainy ny Asabotsy 9 aprily amin'ny 3 tolakandro ilay fiofanana mitondra ny lohateny hoe sonoriser un événement. Izany dia entina nokafana ny fiankalasana an'Andriamanitra noho ny 15 taona ny sampana. Misokatra ho an'ny fiangonana manontolo ny fotoana ary anasana manokana ireo diakona sy ny tompon'andraikitra mikarakara ny fitaovam-panamafisam-peo eto amintsika. Izy fiara-miala etaeta ho karakara ny sampana ao aorian'ny fampianarana ho en'ny mpitandrina ny tafo Clermont-Ferrand. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifambandrosoana. Romanina 4:15-5. Vaovao faharoa. L'Isantone de la section NPO aura lieu le week-end du 4 et 5 mai prochain. En vue de cet événement,
nous lançons un appel à toute personne qui pourrait jouer le rôle d'ingénieur du son lors d'un concert musical. N'hésitez pas à vous rapprocher d'un membre ou du bureau de la section. Merci et à Dieu seul soit la gloire. Sampanalela Kristianina. Ny sampanalela Kristianina dia manasantsika amin'ny isan-taonany izay ho tanterahina ny faha-roapolo sy ny faha-raika amby roapolo ny volana aprily izao. Araka ny lohahevitra izay hita amin'ny Efesianina toko faha-efatra ny andiny fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa manao hoe ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Toy izao ny fandaharam-potoana ny asabotsy fahaforo aprily any amin'ny Vieux Temple dia isy fiofanana arahana rakitra, karaoké ary fiarahana mitsakitsaky sy miala hetaheta. Ny alahady faha-raika amby roapolo aprily eto amin'ny Temple du Salin dia fanompo-pivavahana fiteranan'Andriamanitra arahana jobily mariazy sy vokatra loaka izay varotana amin'ny vidiny 8 € ny barikety iray. Manomboka androany ny fandraisana ny anaran'ireo mpivady na hatratra ny 5, 10 sy ny 15 taona etsetretra nanamasinana ny fanambadiana. Vondron'asa serasera, ny fandaharana vontsinapy ny radio antson'ny filazantsara izay miompana amin'ny Pasika 4 dia efa nivoaka amin'ny Facebook sy ny site FP Matolozy ary manasa-pitiavana antsika hiaino izany finaritra. Ny gazety Fiainana laharana 5/700 dia efa nivoaka ary ho zaraina amintsika etsy am-pivoahana. Tsy misy ny étude biblique amin'ny talata ho avy izao ary tsy misy ihany koa ny permanence fa afaka mifandray amin'ny filoha isika raha ohatra ka misy zavatra ilaintsika maika. Ny tompona anjara amin'ny fanadiovana trano fiangonana dia ny komity. Toy izao ny diarintsika manaraka. Ny alahady fa 7 aprily hifanankanozana pilipitra araka izay voalaza teo sady alahady fandraisana ho tanterahany any amin'ny Vieux Temple amin'ny 10 sasany maraina. Ny alahady fa 14 aprily fanompo-pivavahana famaranana izay kabe fatsanina any amin'ny tafo FPM Bordeaux ary ny alahady fa 20 aprily famaranana ny isan-taonan'ny SLK amin'ny 3 sasany eto amin'ny Temple du Salin. Vaovao farany nisy airpod zadino tany amin'ny Vieux Temple tamin'ny Zoma masina lasa teo, koa raha ato ny tompon'izany dia mamanatona azy azafady. Misaorantsika naharitra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Fanaontsika koa miaraba ny vahiny ka izay tonga eto onona eto Toulouse na ireo izay mandalo fotsiny ka raha misy aminareo ao anatin'izany dia mangataka nareo mba hitsangana eny an-toerana. Dia mbola ampifaliana ry havana no andraisanay anareo eto amin'ny FPM Toulouse ary tena hoe feno fifaliana izay ary feno fankasitrahana satria ny safidy manokana anareo hiaraka hivavaka hiaraka aminay hiaraka hiombi-po amin'izao fitsanganana fankalazana fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izao ary fiadanan'i Kristy anay ho aminareo tsirairay avy ary izy mbola omba anareo ny amin'izay antony rehetra nitondrany anareo eto ankehitriny ka ho hiara aminareo izy ary omba anareo amin'izay zavatra ataonareo rehetra ary raha mila fanazavana fanampiny anareo dia aza manasalasala manatona ireo diakona ary tsarovy ry havana fa na oviana ianareo no mandeha eto dia misy toerana ho anareo foana eto amin'ny FPM Toulouse. Mahazo mipetraka anareo. Tonga amin'ny fotoana izay anolorantsika ny rakitra isika ry havana koa izay manome am-pifaliana hoy ny soratra masina izany no ankasitrahana. Ataontsika ny hira voatondro.
fandraisana fanasan'ny tomposika riavana ko dia mangataka an'ireo diakona hiakatra ety. Afaka mipetraka. Mbola iraintsika ny hira faha 150 ny andiny voalohany fa 4/5. Hoy ny Tompo, fiadanana no anareo, fiadanako no omeko anareo. Ary satria efa nahazo izany fiadanana izany isika, ko ako izary izany amin'ireo izay manodidina antsika rehetra hiteny hoe ho aminao ane fiadanana. Amen.
fanampiavana natolotr'Andriamanitra antsika. Aleo isika iara-misaotra sy lavakaka ifampamaly isika. Misaotranao izay Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany, fa no famindraponao amin'ilay mpamindramanitra dia nomenao ny zanako ilay tokana mba tsy hiverizeritra ny maso fa anana fiainana mandrakizay. Noho izany tomporay ny any an-danitro, indreto izay manome fanatrianao fa tsy arovana ny fahatongavana zanak'olona, fijaliana sy fahafatesana, fisanganana tamin'ny maty, ary ny fiakaran'ny tambony-nahitra sy ny fifona amin'ny mandrakizay ho anay ka miandry sy mitalao ny fiverenana izahay. Ankehitriny indray eo, ahidino ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manantana anay amin'izao fanasana izao. Fa ny fanahy masina no arianao, hamelomanao, hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Misaotranao izay ry Jesosy Kristy Tompo, midera ny anaranao izay zanak'Andriamanitra ilay tokana mpamonjy anay. Ankalazaina ny ianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana. Ary izay tonga eto anatrianao iombona amin'ny latabatrao dia mangataka mba ampiresinao aminao ohatran'ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianary mifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aoka izay hiara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao, dia ianao izay miara-manjaka amin'iray sy ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka hitsangana fiangonana. Jesosy Kristy tamin'ny alina izay namadihana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso, ano, ity ny tenako izay omena ho anareo. Izao no ataovy ho fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana izy, dia hoy izy, misotro amin'ity anareo rehetra, fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alazaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, koa na oviana no misotro anareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana. Misaotra indray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Hira fa 17:1. Zany no ahafahantsika manantona iray hoe rainay ao izay ny an-danitra, ho masinany eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ho atao ny sitraponao, dia tantakina any an-danitra. Manenan'io ny anasaza ho anay, ary mamelany ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra ny amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan' Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoaka amin'ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, avia, efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Mbola ho ataontsika ny hira 5:30.
Hoy Jesús Kristi tompo izao fahatsiaro. Jesús Kristi tompo izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy any ampahery sy aro anareo amin'izay amin'ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay
ho aminareo any amin'ny fiadanana. Hira fahenina amby 900. Mbola hiara iombam-bavaka isika. Fo faly sy ravo ary tretrika ary Andriamanitra rainay tsara indrindra o, ny anatonanay ny seza fiandriananao. Misaotra Tompo o, nanomezanao anay ity fotoana ny Pasika, izay ankalazanay Tompo Andriamanitra eo ny nitsanganany Jesosy Kristy zanakao tamin'ny maty. Mitondra Andriamanitra ny etaetanay eo anatrehanao izahay. Mivavaka izay Andriamanitra Tomponay tsara indrindra o, ny amin'ny fitorianany filazantsara maneran-tany. Ary tononay manokana Tompo ireto firenena ireto: ny Albanie, ny Bosnie Herzégovine, ny Croatie, ny Monténégro, République de Macédoine du Nord, Serbie, Slovénie. Mba hovatory amin'izany firenena izany ry Andriamanitra izao ny fitsangananao tamin'ny maty izao, ka hitondra fahavelomana Tompo an'ny firenena ary koa mba inony izy ireo anao Jesosy Kristy Tompo, ho tompon'izy ireo ary ho mpamonjy ny fiainan'izy ireo. Mivavaka aminao izay Andriamanitra, ny amin'ny FPMA manerana izao la Frantsa izao. Ary te iombina amin'ny vahoaka ny FPMA manerana ity la Frantsa ity izay Tompo, mitondra eo am-pelatananao ny mpievitra raha mahakasika ny vatsy. Fantatrao ao Andriamanitra ary tsy miafina aminao ny vina ny fiangonana FPMA, izay tena maniry fatratra ny anana mpitandrina matianina Tompo amin'izao taona 2024 izao. Eny Andriamanitra, ny fisainanay olombelona tsy mba fisainanao ary ny fihevitrao tsy mba fihevitray. Manampy anay Andriamanitra, anoana ireo mpitandrina ireo ary fantatray marimarina, vahoaka ny FPMA manontolo fa tsy karamaina ny mpitandrina fahavelomina, ary mba ho tanterahanay amin'izy ireo any izay rehetra nataon'ny vahoaka ny Israely tamin'ny Levita, nanome maimam-poana ho anao Andriamanitra ary ny ainan'ireo Levita ireo izay mpisorona tao amin'ny fiangonana. Andriamanitra, sokafy ny masom-panahy ny fiangonana manontolo Tompo, anome lanja ny asarobidiny mpitandrina Andriamanitra, fa izy ireo no miany ara-panahinay, mampianatra anay, mpisorona, mpaminany izay apetraka eo aminay Tompo, mba hitombonay amin'ny finoana. Mitondra eo am-pelatananao Jesosy malala o, ianao izay efa niaritra ny mafindrindra, ary ny nofinao dia vakivaky Jesosy o, ary izany indrindra ny diankapoka nahazo anao no anasitrananao ny aretina rehetra, ka hoentinay aminao Tompo ireo rehetra izay marary, na tonga amin'ity toerana amin'ity fiangonana eto ity manatrika eto Tompo, na ny anatokantrano any amin'ny hôpitaly. Omeo azy ireo ny tanan'Andriamanitra handray izany fanasitranana avy aminao izany, satria efa vitanao Jesosy izany fanasitranana izany. Koa dia omeo azy ireo Tompo ny finoana ahazo tanteraka ny fanasitranana avy aminao, na ny ara-panahy Tompo, na ny nofo izay manaintaina amin'ny faharariana.
maro Jesosy ankehitriny izay mitoloko sy mitomany satria namoy havany tiana namoy lay malala ary na dia amin'izao ora ivavany aminao zao Andriamanitra rainay eo mety misy miala aina anoany ihany Tompo Andriamanitra ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty any ilay efa nandresy ny fahafatesana ny toetra ampon'izy ireo Tompo ananan'izy ireo ny fanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty ihany koa mivavaka aminao zay ary Andriamanitra Tomponay io ho an'ny olona rehetra zay vita batisa tamin'ity fitandremana FP Matolozy ity ary matsiaro ny zanakao ho arainy teo zay vao vita batisa teo Tompo malala ho ao anatin'izy ireo mandrakarivany ny fahendrena avy aminao avy anambony ary ny lalan'ny fahamarinanao any nizoran'izy ireo amin'ny lalam-piainan'izy ireo Tompo mba ho lehilahy lehibe ho vehivavy ho joro vavolombelonao Kristy mivavaka aminao zay Andriamanitra Tomponay io fantatrao ary tsy miafina aminao velively Tompo malala ny vinany FP Matolozy amin'ny trano fiangonana ka tsao ny fanjakan'ny lanitra sy ny fahamarinana ozy ianao Jesosy dia nampanareo ny zavatra rehetra omeo anay fatratra ao amponinay ny fanahiny rehetra Tompo ny katsaka izany fanjakanao sy ny fahamarinanao zany ary omenao any amemem-pona Jesosy malala o izany fiangonana izay tarainanay aminao mba hiangonanay Tompo mba tsy vezivezenay etsero ary hatonganay tena hijery ny tarahana ka mbola ho avy Tompo ary omany ny foa mampanahinay handray ny ondronao izay apetrako amin'ity fiangonana FP Matolozy ity matsiaro zay Andriamanitra rainay Tomponay io i Madagasikara tany razanay zay tianay indrindra Tompo vonjeo ny malagasy sahirana ny malagasy Tompo vonjeo amin'izay rehetra mampanahirana azy vonjeo amin'ny rivodoza vonjeo Andriamanitra amin'ny asany maizina ihany koa ara-joroany kristianina zay mitonina azy ho kristianina mpanaradianao Kristy mba tena hijoro ho fanasina sy fahazavana ho an'ny hafa ary voatory amin'izany tanindrazanay izany Kristy o ny filazantsaranao mivavaka izahay Tompo malala o ho an'ity firenena zay mandray anay ity Andriamanitra Tomponay o mba ianao any amangin'ny fony vahoaka frantsay sy ny mponina rehetra monina amin'ity tany la Frantsa ity Jesosy o mba tsy ho pasika ny chocolany no fantatr'izy ireo satria mbola izany ny ainany maro ankehitriny Tompo fa mba ho pasika ny fandresena ho pasika fanantonana anao Kristy ilay velona mandrakizay ary ampio zahay Tompo zay efa manana anao Kristy ao anaty izay malagasy nalefanao eto amin'ity vohitra Tolozy ity tena vonina tokoa izay Tompo na amin'ny fotoanany na tsy amin'ny fotoanany hitory zany vaovao mafalinao zany amin'ny mponina zay monina eto amin'ity la Frantsa ity Andriamanitra Tomponay io fantatray loatra Jesosy fa ny lalana zay ampizoranao anay dia lalan'ny famonjena na mandalo sedra na mandalo fahoriana na mafy aza ny zioga entinay Tompo lalana ampiararanao anay ahaizanay hikatsaka mandrakariva ny anambony ihany zany Tompo fa tsy fikitra ny eto an-tany ka afoy izao rehetra izao zay Andriamanitra ho anao Jesosy Kristy zay mpamonjy anay endry Tompo malala tsara indrindra o matsiaro ny mpitandrina ara-panahinay zahay dia i Pasteur Elize mianakavy sy ny vadiny ankehitriny misaotra anao zahay Tompo na tongavany mpitandrina ny Madagasikara Soamantsara fantatro ary tsy miafina aminao Tompo ny antodiany Tompo amin'izao pasika fandresena amin'izao pasika vaovao mafaly zao Tompo mba izany re Jesosy ny hientiny mpitandrina ho an'ny fianakaviany hoentiny mpitandrina ho an'ny reniny zay efa mino anao tena pasika fandresena amin'ny aretina zay mahazo azy ihany tokoa jereo akaiky Tompo ny fianakaviany mpitandrina ary mba homeo azy malalaka Jesosy o izay rehetra ilaina izy ireo na dia misy fahabangana aza ny tsy maha eo an'ny Pasteur Elize
Tompo Andriamanitra, ianao no mahita ny fahafatesana aminay tsirairay avy. Ianao no mahita ny fahafatesana any amin'ny tokantranonay sy ny ankohonanay. Ianao no mbola mahita ny fahafatesana amin'ny fianakavianay tsirairay avy. Ianao no mahita ny fahafatesana amin'izao tontolo izao. Fanahy masonao, ampandreseo zay amin'ny ady rehetra zay trehinay. Fanahy masonao, atsangano zay mba ho velona miaraka amin'ny Jesosy Kristy tomponay zay velona mandrakizay. Fanahy masonao, tehirizo ny finoanay ary ampitombo ny finoanay ianao. Amin'ny alalan'ny Ray Jesosy Kristy zokinay malalanay, izay nifantsina teo amin'ny azy fijaliana izay namono ny ainy sy nandatsaka ny rano mba hamonjenanay. Amin'ny alalanao rery ihany Jesosy Kristy tompo izay efa nitsangana tamin'ny maty ka velona mandrakizay, no anonoanay fiangonana manontolo izany vavaka izany. Amen. Mbola misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fatateraka soamantsara izao famporona masina izao. Ho fampatsiahivana amin'ny herin'ny anio dia amin'ny folo sasany maraina ny fotoam-pivavahana dia any amin'ny Vieux Temple fa tsy eto izany. Ary eo am-piravana ihany koa dia ny tenako sy ny filoha dia hiarabanareo ery aoriana ery amin'izao andro Paska izao. Mbola hiaraka hitsangana isika. Ka nonira faharoa amby efapolo amby zato. Ity anio ity fa maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny. Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa ny vokatry ny mazava dia amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana mamantatra izay ankasitrahan'ny tompo. Ho aminareo aneheny tompo, ianareo aneheny tompo, ka iaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo aneheny tompo, ka iantra anareo, anandratra ny tavany aminareo aneheny tompo, ka hanome anareo fiadanana.
Mampahaitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.